Ireo lohatenim-baovao antsika amin'ity alarobia 7 Aogositra 2022 ity. Feno 530 taona ny hôpitaly miaramila Saint-Nosou, hôpitaly voalohany teto Madagasikara. Amoaka lalàna vaovao mikasika ny fampiasana jiro amin'ireo karazana fitaovam-pitaterana ny fanjakana. Yala yasa aneo ny akantony Madagasikara ny ofisy pirenena misarana ny fizahantany sy ny ivitoerana ho an'ny sarimihetsika sy ny sarimiaina malagasy. Miarahaba tompo-klasy tompo-vavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Fantatra ve fa tamin'ny andro ny fahampanjaka no niorina ny hôpitaly voalohany teto Madagasikara. Ny mpanjaka Ranavalona fahatelo no nitokana azy tamin'ny taona 1995. Tsy izany fa ny hôpitaly miaramila ny Soavinandriana antsoina hoe hôpitaly Saint-Nosou amin'izao fotoana izao. Ny ministra ny Folanda Malagasy no miahy ny hôpitaly amin'izay maha hôpitaly miaramila zay dia fitantanana miaramila ny fitantanana azy fa kosa mandray ny marary rehetra na ny miaramila na ny mpiasam-panjakana na ny sivily ihany koa. Manana ny mampiavaka azy ihany koa ity hôpitaly ity raha samy hôpitaly eto Madagasikara mbola izy irery aloha hatreto no manana ny fandidiana fo misokatra na ilay antsoina hoe chirurgie cœur ouvert amin'ireo hôpitaly rehetra misy eto Madagasikara. Araka ny fanambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia feno 530 taona ny hôpitaly Saint-Nosou eny Soavinandriana. Ny andinim-baovao entiny Norosolandriamanana. Tsangambato lehibe mafiorina eo amin'ny tantaran'ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ny Saint-Nosou na centre hospitalier de Soavinandriana. Amin'ny maha hôpitaly miaramila azy dia fototry ny fahombiazan'ny asa sy ny andraikitra lehibe napetraka amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny fiarovana ny fisian'ny toeram-pitsaboana sy ny fandraisan'ny mpitsabo an-tanana ny fahasalaman'izy ireo ny OMI. Raisiny an-tanana avokoa na sivily na miaramila. Mampiavaka azy ihany koa ny fananana IRM na ny imagerie par résonance magnétique. Feno 530 taona amin'ny ity taona 1924 ity ny hôpitaly Soavinandriana. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ireo mpanolotsaina avy ny fanavaozana telo mirahalahy ny solitena ny filohan'ny fanavaozana. Anisan'ny mampiavaka ity hôpitaly ity no fampivondronana ny fahaiza-manao ara-miaramila sy ny traikefa avoleta ananan'ireo mpitsabo. Nampisongadina ny Saint-Nosou hatramin'izay ihany koa ny fahaizana mitsinjo manokana ny maha-olona sy ny fandraisana ireo marary mamonjy ity toeram-pitsaboana ity. Ny fahatsorana asehon'ireo mpitsabo dia 80 ireo marary. Hita ny ezaka ataon'ny Saint-Nosou sy nitsaratra, nanatsara sy nampivoatra hatrany ka ny taon'ny fitsaboana tao anatin'izay 530 taona ny sian'izay. Tsy manavaka ny Saint-Nosou fa miay sy misahana ny fahasalaman'olon-rehetra, ny miaramila, ny sivily, ny mpiasam-panjakana, ny fianakavian'izy ireo avy, ny sehatra tsy miankina ihany koa. Anamarihana izany fa 530 amin'izao taona izany dia tokanana tsangabato fahatsarovana izay mipetraka ho fahatsaivana ho an'ireo taranaka faramandiny. Anisan'ny vinan'ny fitondram-panjakana ao anatin'izao fotoana fanavaozana izao ny fanomezan-danja ny fahasalamam-bahoaka. Izany indrindra no nanampy ny fanjakana ny Saint-Nosou tamin'ny famatsiana panneau solaire sy foto-drafitrasa famatsiana rano ho famahana ny olany jiro sy ny rano izay tena mampijaly ireo marary sy mpiandry marary ary ireo tompona andraikitra ato amin'ny hôpitaly. Izao tsangabato izao dia entina ihany koa hatsarovana sy akasitrahana ireo mpitsabo mpanampy mpiasa amin'ny fahasalamana miaramila sy sivily ary ireo mpiasa rehetra ny fandiny nanolotra ny hery ny fahaizana ary ny tenany ho fampandrosoana ny Saint-Nosou tao anatin'izay taona maro izay. Anisan'ny tanjona lehibe napetraka ny fitondrana fanavaozana ny fanatsarana ny fitaovana isan-karazany fanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia
amin'ny lafiny fitsabona tsy latsa-danja amin'izany ny ato amin'ny Selosoa. Ny rarina dia ho lasa toeram-pitsaboana fitaratra sy fakatahaka ary dia mifaritra ny ranomasimbe indianina ity toerana ity. Mba ahatanteraka izany tanjona izany nefa dia mbola maro ny asa samiandry toy ny fanavaozana sy ny fananganana foto-drafitrasa isan-karazany, toy ny fanatsarana ny éducation fonctionnelle, ny toeram-piantsonana ny angidimbe, ny toerana fanaovana fanatanjahantena, ny trano fitobian'ny fianakavian'ireo marary. Ny fotoram-panjakana dia ameny anjara birikiny ho fitsinjovana ny soiombonana. Manao antso avo ho an'ny rehetra ihany koa fahasabato-drano ka tsy vita raha tsy fanamponana. Ambarako amin'ny fomba ofisialy ary fa misokatra ny fankalazana amin'ny fahadimy amin'ny 30 taona ny centre hospitalier du Soavinandriana. Tamin'ny andron'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo ny taona 7 no naorina ity hopitaly ity, ary ny 13 Aogositra 1977 no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ka trano fitsaboana i Soavinandriana no niantsona azy tamin'izay. Ny mpanjaka Ranavalona fahatelo sy ny Prime Ministre Rainlay Arvony no nitokana azy. Nandritry ny fanjanahantany dia nalain'ny Frantsay ny fitantanana ny hopitaly tamin'ny alalan'ny General Galeny ka novaina ho Hôpital Colonial de Soavinandriana. Ny taona 1796 novain'ny Frantsay ho Hôpital Girard et Robic ny anarany ho fanomezam-boninahitra ireo dokotera Frantsay Rola nahita ny vaksiny fanefitry ny peste. Ny taona 1796 dia niverina tamin'ny fanjakana malagasy ny fitantanana ny hopitaly ka nampitondraina ny anarana Hôpital Miaramila OMI. Teo ambany fiahin'ny ministera ny fiarovana sy ny vola izy tamin'izay. Ny 12 Janoary 1796 novaina ho Centre Hospitalier de Soavinandriana ary mbola mijanona eo ambany fiahin'ny ministera ny folo alin-dahy. Mbola ho lavalava moa ny fankalazana izay fa 530 taona ny hôpitaly Saint-Nosou izay fanomboana ihany no androany. Resaka fifidianana nanamafy ny filohan'ny seni fa efa anatin'ny fiatrehana ny fikarakarana ny fifidianana izay ho atao amin'ny taona 17 izy amin'izao fotoan'izao. Tafiditra anatin'izany ny famaranana tanteraka ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana izay tombanana ho vita amin'ny volana aprily 17 lisam-pifidianana vaovao araka izany no hiatrehana ireo fifidianana samihafa amin'ny taona ho avy io, miantso ny rehetra amin'ny fifanampiana ihany koa ny seni ahatratrarana ny tanjona dia ny anatsarana ny zotra mpifidianana sy ny isin'ny fifidianana madio sy eken'ny rehetra. Fanajajina nataony Aina Rabetany sy Jakira Kotomanga. Hanana lisam-pifidianana vaovao ahafahana miatrika ny fifidianana amin'ny taona 17 i Madagasikara amin'ny faran'ny volana aprily 17 hoy ny filohan'ny seni. Aorian'ny ny asa fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana izay efa natomboka tamin'ny 20 Jolay teo. Mizotra ny asa sy ny pitsopitsony rehetra hoy ny filohan'ny Vomiera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana. Nanamafy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara. Raha ny fiomanana eto amin'ny seni manoloana izay fanambarana sy fampahafantarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara zay dia afaka milaza amin'ny vahoaka malagasy izahay fa mizotra araka ny tokony ho izy hatreto aloha ny fanatotosana ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana izay hiatrehantsika n'izany fifidianana ho tatosaina amin'ny taona 17 izany. Nanomboka ny 20 ny volana Jolay lasa teo izay fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana izay mba handrafetantsika lisam-pifidianana vaovao. Tsy ho ampiasaintsika intsony izany ny lisam-pifidianana teo aloha fa ny lisam-pifidianana vaovao izay hivoaka avy amin'izao fanavaozana manontolo ataontsika izao no ampiasaina amin'ireo fifidianana rehetra ho tanterahana amin'ny taona ho avy. Ny fa 15 ny volana aprily taona 17 no faranana tanteraka
izay lisym-pifidianana vaovao zay. Noho izany dia tratra tsara ary tsy hisy ny olana amin'ny tokony hahafahantsika manomboka ny fifidianana amin'ny volana Jolay 2024 satria ny farany volana Aprily dia efa hanana lisitry ny mpifidy vaovao isika izay ho azo ampiasaina amin'ireo fifidianana rehetra ho tanterahana amin'ny taona ho avy. Ezaka maro lafy iantsona fiaraha-mientana amin'ny rehetra hahatrarana ny tanjona hoy ny filohanseny ny famahana ny olana amin'ny tsy fananan'ny olom-pirenena sasany karapanondry sy kopia misakana ara-kolontsaina sy ara-pivavahana ary ny tsy fandriampalemana amin'ny tany sasany hatrehan'ireo komity mpanisam-pifidy eo ihany koa ny olana mikasika ny sefy-fokotany tsy eken'ny vahoaka eny fotony. Dia manao antsoko io izahay ho an'ny ministerany atitany sy izay voakasika ao anatin'ny fanendrena ny lehiben'ny fokotany mba anao izay azo atao isian'ny filaminana eny anivon'ny fokotany satria ny fokotany no fototra iengatsika amin'izay fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana zay. Manainga ny eo anivon'ny ministerany fitsarana satria ny ministerany fitsarana amin'ny alalan'ireo filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany any amin'ny distrika tsirairay no manana fahefana hanatotosa fitsarana mitety vohitra mba ho fanomezana didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana mba hahafahan'ireo vahoaka malagasy izay tsy manana kopia anatin'ny lisym-pifidianana. Tsy ho vitan'ny senisa amirery ny ahatratran'izany tanjona azahoantsika lisym-pifidianana azo antoko zany fa mila ny fiaraha-miasa sy ny fanaraha-maso ny ery voakasiky ny fifidianana rehetra. Koa manentana ny antoko politika, manentana ny fiarahamonim-pirenena mba hiara isalahy aminay amin'ny fandraisana anjara sy amin'ny fanaraha-maso indrindraindrindra amin'izao fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana zao ary indrindra ihany koa ny fanentanana ny vahoaka na dia ny pomba anareo tsirairay avy fotsiny azy mba hiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana. No tsy aiviny seny teto fa isan'ireo fomba ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana amin'ny lisitry mifidy ny eny ambom-pionana, ny fisoratana anarana anabaka, ny fanaovana karapanondro voalohany sy amin'ny alalan'ireo mpanisa mitety tokantrano ary eny amin'ny bureau-ny fokotany misy ilay olona. Zay ny manodidina ny fifidianana mikasika ny fitaterana sy ny fifamoivoizana ampiatra drafitra manokana anatsarana ny fitaterana tanety ny ATT. Tao anatin'ny 17 taona nisiny dia sambany vao anana drafitra manokana ho azy ny ATT mba hitovizany amin'ireo sampandrara misana ny fitaterana anabakabaka sy ny an-dranomasina. Nampahafantarana ireo mpisehatra rehetra sy ireo mpampiasa lalana io drafitra io androany teny Andrainarivo. Mahatra Makoto sy Roger Andriamanalina. Ampiarina manomboka amin'ny taona 2024 ny plan de développement institutionnel PDI na ny drafitra entina mampivoatra sy andrindrana ny fitaterana antanety hijerena ny lafiny rehetra dia ny amin'ny maha-olona, ny amin'ny fampitaovana sy ny ara-teknika. Io drafitra izay napetraka io dia ahafahan'ny ATT manatsaratsara kokoa ny fomba fiasany sy ny asa izay omen'ny ATT anareo mpanjifa zany omen'ny ATT ihany koa anareo mpiara-miasa aminy ny mpitatitra sy ny ireo mpanala fanadinana azahoana taratasy mamely fiarakodia. Mamela ny ATT anokatra misy kokoa zany ny solotenam-paritry ny ATT raha hatreto aloha izay mbola 20 zany ireo faritra misy ATT ao aorianan'izao zany dia isokatra kokoa any amina toerana hafa indray zany ny ATT. Mahazo tombony amin'ny fampiarana ny PDI avokoa ireo mpampiasa lalana ny fifamoivoizana antanety izay miantoka ny mahery ny 900 ny fivezivezena eto Madagasikara. Ny PDI dia rafitra voalohany an'ny ATT tao anatin'ny 20 taona nijoroany ary fatsiny ny vangy iraisam-pirenena vola. Fampandrosoana ny siatry ny asa-pitaterana ankapobeny raha tsy resaka atsika ny foto-drafitrasa, ny acte administratif, fiofanana. Itsika zao miresaka foto-drafitrasa garotira. Le lalàna mihitsy ny efa lalàna tany amin'ny 1960 no mbola ho ampiasaitsika amin'izao. Ka io lalàna io mihitsy ny tao anatin'ny zany ataontsika hoe sosokevitra ny adikevitra zany dia mino zay fa isy fanatsarana zany ary tokony atao priorité. Dia tokony apetraka manjakariva foana koa ny resaka hoe formation ho an'ny mpitatra mba ahafahana manaja ny mpandeha, ahafahana manaja ny lalàna ny feny asa-pitaterana sy ny rehetrarehetra zay tokony ahafahana mampandroso koa ny firenena.
Amin'izao fotoana mamaraparana ny fialan-tsasatry ny mpianatra izao dia miray feo ny eo anivo ny fiadidina ny tanàna na Antananarivo, ny prefektura na Antananarivo renivohitra, ny ATT, ny DGSR, ny mpitandro ny filaminana sy ny ministera ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro, ny amin'ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna ny fifamoivoizana. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsiriana sy ny fanasaziana ireo fiara-pitatitra na ny taxi be mihodina an-dalambe. Mifandraiky amin'izay ihany amoaka lalàna vaovao ny fanjakana anatsarana ny tontolo ny fifamoivoizana antanety. Tafiditra anatin'izany ny fampiasana ireny karazana jiro ireny amin'ireo karazana fitaovam-pitaterana misy eto amintsika. Efa nisatra amin'ny ela ny lalàna mametra ny jiro azo ampiasaina sy ny tsy azo ampiasaina amin'ny fiara sy ny moto na ireo karazana fitaovam-pitaterana samihafa eto Madagasikara. Tato nefa dia nahazo vahana ny fametahana ireny jiro LED sy ny laser ireny izay tsy tokony ampiasaina satria mampidi-doza. Nanao fanadihadiana manokana mikasika izay ihany koa i Maritra Marikoto sy Roger Andriamanalina. Nahazo vahana tato anatin'ny taona maromaro ny fandravahana sy ny fametrahana ireny jiro mazava alina ireny amin'ny fiarakodia maro karazana ary manaraka ny teknôlôjia avolenta izy ireny. Voalaza nefa fa tsy mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa misy eto Madagasikara ny tanjaka ireny jiro ireny ka mahatonga ny fanjakana andray fepetra. Raha malala fa ny lalana eto amintsika tery dia tsy voatery hoe ny zavatra misy any ivelany dia mety ampiasaina amintsika eto fa tato dia tsapa fa tena be dia be ny lozana teraka ny jiro majambena sy aitraitra indrindra any amin'ny lalam-pirenena. Efa misy ny lalàna izay manasazy sy ny fampiasana azy ireny. Taony 7 septambra 2024 mandrara ny fametahana na ny fampiasana ny jiro majambena sy aitraitra. Didim-panjakana laharana 2024 427 ny 13 aprily 2024 ny fametahana sy ny fanampiana jiro fanampiny tsy ara-dalàna. Samy manana ny andraikitra tandrify azy ny mpampiasa lalana amin'ny fanajana ny lamina sy ny lalàna ampirindra ny fifamoivoizana. Lalàna matombo voaka misy ny androany ao ary misy antony ao. Angamba dako tsy famatra mikasika amin'izany mpitatitra fa kosa any amin'ilay fampiarana azy dia ohatrany hoe any mpitatitra foana. Raha ny fotodrafitrasa ny lalana aloha eto amintsika dia raha mahalala aloha fa tery no sady be mpivezivezy dia nefa raha ohatra ka tsy misy ny fahazavana amin'ilay lalana misy lavaka sy ohatran'izany raha jiro mitsolopolopy mety olana amin'ny fanatanteranay miasanay amin'izay mampitatra anay. Kanefa kosa tsy ilaina koa ary tsy ekena koa aloha jiro mitaratra diso tafahoatra loatra tsy mifanaraka amin'ny norme taratra mafy loatra ka mety teraka lozam-pifamoivoizana amin'izay mifanena aminao. Efatra amin'ny taona 80 no nisy ny lalàna ny fifamoivoizana, misy ny fanavaozana efa natao saingy tsy ampy izany fa ilaina ny fanatsarana ny lalàna ifandrindra amin'ny zava-misy sy ny fivoarana. Diditra volana laharana fa 12 ohatraohatra 19 ny 17 septambra taona 2019 mandrindra ny fifamoivoizana an-dalambe. Dia manana ihany koa tsika didim-panjakana laharana 1/70 ny 13 martsa 1/70 mandrindra ihany koa ny fifamoivoizana an-dalambe sy ho fampiharana ny diditra volana io. Ireo lalàna ireo dia somary efa nahazohazo fotoana sy manaraka ny toetrandro ary ny atao ministera amin'izao fotoana izao zany dia miezaka manavao an'ireo lalàna ireo mba hanaraka ny toetrandro sy ny fihazakazaka ny teknôlôjia amin'izao fotoana iainantsika izao. Dia teraka tamin'izany ny lalàna laharana 17 ohatraohatra 2 tamin'ny 9 jolay 17 izay mifehy ny fifamoivoizana sy ny arozan'ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Misy amin'ireo jiro no efa trany amin'ny nanamboarana azy ho ny solotena ny mpitatitra, manampy amin'ny asan'izy ireo ihany koa ny fananana jiro mazava tsara. Matomako ny mpitatitra mipetraka eny amin'ny fiara reny dia ny alam-boly reny novidiny reny ary noheverina fa mamany olana amin'ny ampahany koa anay mpitatitra satria aza adiny fa zay koa misy problème de sécurité gérenay misy problème de visibilité koa jerenay amin'ireny jiro reny dia nefa lasa victime zay vidy voly zahay nefa avy hoe tsy azo ampiasaina dia zay hoe any amin'ny fanafarana aloha dia tokony efa sina ny fepetra dia tokony mba jerena kosa ny fepetra iramborsenanay atrany ampidirana azy
any amin'ny douane any am-port ny tonga de sakanana tsy mahazo miditra eto Madagasikara le izy takany amin'ny firenena rehetra rehefa tsy mahazo miditra de tsy miditra le izy fa maninona ampidirina le izy akana vola de eto am'izay izy rehefa mividy le vahoaka malagasy mampiasa le manana fiara de zay vao sakana. Ny fanjakana dia efa nandrafitra volavolan-dalàna anatsarana ny tontolo ny fifamoivoizana an-tanety izana hivoaka tsy ho ela izany ary anentanana sahady ny daholo be anaja ireo fepetra. Misy ny volavolana didim-pitondrana izay mandrara ny fanafarana, ny fivarotana, ny fividianana, ny fametahana ary ny fampiasana ireny jiro LED sy lazera ireny. Didim-pitondrana 380 izay avaozina mahakasika ny fifamezivezena sy ny alozan'ny fifamoivoizana eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa novolavolaina ihany koa ny amende forfaitaire ampiarina ho an'ireo mandika lalàna. Zay ny fanadihadiana manokana mikasika ny fampiasana jiro amin'ny fitaovam-pitaterana. Ny commune Alasora no commune faharoa ampiaran'ny ministèran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka aminy ny fandarana asa Eco Village. Ny Eco Village izay mivohy ny fiarovana sy ny fanajana ny tontolo iainana ka nisy ny fampiofanana nomena ireo lehibe ny fokotany misy 20 izay mandrafitra ny commune Alasora ao anatin'izay fandarana asa izay. Priskarakotina andrasana sy Azakazaka ny fandrosoana ho an'ny commune Alasora hita zany amin'ny fandrenana foto-drafitrasa sy ny fahabetsahan'ireo orinasa izay mipetraka eny an-toerana. Na izany aza nefa dia tsy mitovy ny zava-misy ho an'ireo fokotany 20 mandrafitra ny commune Alasora. Io indrindra ny mahatonga ny tompona andraikitra ety an-toerana hivohy ny fandanjalanjana ny fandrosoana sy ny fitsinjovana ny sosialin'ny mponina ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Antony nahatonga ny ONG SEV izay ONG ambany fehin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy isafidy ny commune Alasora hitondrana ny fandaharana asa Eco Village ety amin'ity commune ity. Dia tsy hoe tanàna maitso sy tanàna manga fotsiny le hoe Eco Village fa satria ny fampandrosoana dia miainga eny fotony dia izay fampandrosoana miainga eny fotony zay nifototra iorenan'le Eco Village. Izy io zany dia drafitra anankiray zany dingana maromaro mifampiankina ahatonga ny vondrom-piarahamonina eny fotony halala ny otrika arena ao aminy amadika izay otrika arena ao aminy zay ho arena ao anatin'ny fitandrovana ny tontolo iainana ary ao anatin'ny fiaramientana miara-mandroso ho amin'ny fampandrosoana maharitra sy mirindra. Hitantsika mivelatra ny aty misy orinasa maro ity misy tanàna izay ataontsika hoe afaka misitraka sy vomaika mitombo amin'izany fampitomboana ny areny zany ary indrindra fiarovana ny tontolo iainana. Dia novidina ny commune Alasora ho faharoa zany ho isan'ny ananana fokotany pilote hiditra ao anatin'ny Eco Village. Nisy araka izany ny fampiofanana nomena ireo sefokotany miisa 20 mandrafitra ny commune Alasora momba ny fandaharana asa Eco Village. Ny intsonan'ry zareo fokotany zany aloha anio dia ampahafantarina amin'izareo amin'ny antsipirian'ilay programme Eco Village. Dia anetsika ny ampipondro zareo hoe mety any aminay izany ary azo atao tanterahana. Ary rehefa mietsika ny ampipondro zareo dia ho raisin'ny SEV isan'ny village pilote ny fokotany izay vonona ny amin'izany. Fokotany 20 atao anatin'ny commune Alasora izay samy manana ny azy misy ny efa urbanisé kokoa, misy ny mbola somary ambanimbanivohitra kokoa. Dia raha ohatra ho ampiarina amin'ireo fokotany 20 ireo mety tsy hitovy mihitsiny ny fandeha mitetika asa fa tsy maintsy mandray araka izay zavatra misy any an-toerana na ara ekonomika na ny ara-sosialy indrindra eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana. Ohatra
any fokotany ambomarina mety mbola misy ala bebe kokoa mety mbola madio kokoa ny rivotra raha mihoatra ny fokotany manodidina n'iny bypass iny inona zany ny zavatra tokony ho azo atao sy azo lanjalanjaina eny amin'ny fokotany zay tena mandroso eo amin'ny lafiny ara-ekonomika zay taraika eo amin'ny lafiny ara-tontolo iaina. Ny commune Lasour araka izany ny commune faharoa nitondran'ny ONG SEV ny fandaharana asa éco-village ataoriana ny commune Ambohimangarova misy ny tanàna na Andranovelona. Ao anatin'ny commune Lasour izay ihany mikarakara hetsika fanomezana kopy fohy maimaim-poana ho an'ireo mpianatra ny commune ho fanamavanana ny fahasahiranany iray aman-dreny amin'izao fampidirana mpianatra izao. Efa nanomboka tamin'ny herinandro teo ny hetsika ary mbola hitohy ato anatin'ny 2 volana. Ny commune Lasour raha teo izay efa mampiasa rindram-baiko ainga piasa anafainganana ny asa eo anivon'ny commune. Mbola prisikarakotonandrasana sy Firardzona. Maimaim-poana ny fanomezana kopy fohy ho an'ireo mpianatra ato amin'ny commune Lasour amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Akoatra ny fanomezana kopy fohy dia fanaon'ny commune Lasour ihany koa ny hetsika fanaovana kopy faobe ho an'ireo olona mbola tsy nisitraka izany indrindra fa ireo ankizy hiditra an-tsekoly. Efa nanomboka moa izy zany tamin'ny herinandro lasa dia mitohy mandritra ny eo amin'ny 2 volana 2 volana eo zany ny fanomezana zany ny kopy fohy maimaim-poana ho an'ireo mpianatra izay mipetraka ato anatin'ny commune Lasour. Na izany zany ihany koa isataona ny commune dia mikarakara zany ny kopy faobe na ny fanaovana solokopy ozy izy tsika zay raha miasa amin'ireo fikambanana maro samihafa sy ny fitsarana ambaratonga voalohany tsy hanosy zany. Izy io dia mba ahafahana manatanteraka kopy ho amin'ireo zaza zay tsy manana izany ary isaky ny akatoko ny fidiran'ny mpianatra no anaovana izany mba ahafahan'ireo ankizy ireo zany mba misoratra anarana any amin'ny ireo sekoly zay anaran'izy ireo na ihany koa tena misy ny ankizy zay somary varimbarina ireo ray aman-dreny nefa fa tokony hanala fanadinana dia mba ahafahan'ireo ankizy ihany koa zany manana ny kopy ahafahany miatrika ny fanadinam-panjakana sy ny fiainany mihitsiny amin'ny akapobeany. Izahay eto amin'ny commune Lasour moa zany dia miezaka ny manakaiky vahoaka tsy mampivezivezy vahoaka arak'izay azo atao dia ny atonay ato zany amin'izany rehetrarehetra zany dia ny hoe mba eo no eo 10 minitra farafahatarany dia fa mba azo ny taratasy ny soram-piakonana na ny kopy zany na ny kopy mpahafatesana na ny kopy an'ny mariazy na ny kopy an'ny fahaterahana ho an'ireo olona izay maka an'izany ity indrindra moa fa ireo hoe mpianatra izay maka ny kopy fohy dia tena izana na dia atao hoe betsaka ary ny olona zany amin'izao maka an'izany kopy sy ny kopy fohy zany dia tena miezaka izay hoe ao anatin'ny 10 minitra ihany satria efa rindram-baiko no ampiasainy ato anatin'ny commune Lasour mba hifehezana izany rehetrarehetra zany. Ny fanaovan'ny commune hetsika toy izao dia manala tanteraka ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny na ara-potoana na ara-bola tsy mihoatra ny 10 minitra raha teo ny fanaovana ny kopy fohy iray amin'ny alalan'ilay rindram-baiko ampiasain'ny commune. Sehatra iray anararaotana anehoana ny akantony Madagasikara ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny sarimiaina izany hoe afaka mifandray sy mifamaritra tsara amin'ny fizahantany. Anome tanana ny ONTM na ny ofisy pirenena misana amin'ny fizahantany amin'ny fampahafantarana ny Madagasikara ny SSM na ny fitoeran'ny sarimihetsika sy sarimiaina malagasy. Anisan'ny asongadina anatin'ny fiaramiasa ny herin'ny sary mba hisarihana mpizahantany ho avy eto amintsika. Natao sy ny androany teny amin'ny ONTM teny Antsahavola ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny Rotonta. Rivaravonarivo sy Ridzarakotson nanangona ny vaovao. Hiara-iasa hampahafantatra ny Madagasikara amin'ny alalan'ny famokarana votoanty-sary sy anao manjery manasongadina ireo harena voajanahary ny kolotsaina, ny tantara, ny vakoka sy ireo toerana fizahantany eto Madagasikara, ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany na ny ONTM sy ny fitoeran'ny sarimihetsika sy sarimiaina malagasy na ISSM. Anisan'ny paikady entina ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ka hisintonana ireo vahiny izao fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny Rotonta izao. Tanjona dia ny
famirapiratany destination Madagasikara eo ny ataoko hoe amin'ny lafiny eran-tany fa eo ihany koa amintsika eto anatiny resaka fizahatany anatiny misy ireo atao hoe taratasy mila atao rehefa anafatra no NTM reny influenceur na reny journaliste reny ho avy eto Madagasikara no voyage de presse na voyage d'influenceur dia izay fifamazatana an'izay miaraka amin'ny SSM ho amorana sy fanamy izay zany amin'ny fanafarana an'ireny karazan'olona ireny. Ankoatra izay hanome tanàna ny SSM ihany koa ny ONTM anatin'ilay hetsika Madagascar Film Festival izay karakarainy ny SSM ny 20 hatramin'ny 13 aogositra ho avy io etsy amin'ny Avorianosy. Androany nanao an'izay fifanarahana izay dans le cadre ny festival izay hanomboka rapitso. Eo ihany koa mitohy tsy ao anatin'ny festival ihany fa mitohy ny fiarahamiasa mandavan-taona dia noho izay fiarahamiasa izay ataony zareo amin'ny fitoerany sarimihetsika sarimihena malagasy amin'ireo mpisehatra amin'ny sarimihetsika malagasy mihitsy izay antony ngeza be indrindra natokany fifanarahana. Kendrena amin'izao fiarahamiasa izao ny ampiasana ny herin'ny sary sy ny horonan-tsary ho fanohitra amin'ny fivarotana ny destination Madagasikara. Ny nositsika raha teo dia manana toerana mahaliana maro ahafahana manodina sy mamokatra izany. Ndondra vahiny arsika araky ny fanarahantsika tamin'ny vaovao teo iny dia rampitso 20 aogositra hatramin'ny 13 aogositra no anatanterahana ilay hetsika lehibe Madagascar Film Festival ISSM Award andiany faharoa izany hoe hetsika mikasika ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny sarimiaina eto Madagasikara. Mikasika izay indrindra no ivanianany Ralay Ardimby Edoela talen'ny fitoeran'ny sarimihetsika sy sarimiaina malagasy na ny ISSM. Ny avy ato amin'ny ankavia kosa raha Danielina Andry fantatra maro amin'ny hoe rapoka izy mpamokatra sarimihetsika efa namokatra sarimihetsika maromaro anisan'izany ohatra ireny tantara mitohy amin'ny New Vegas, ny tantara be, ny Iloaina, ny Sipa, ny Anay sy ny sisa izay rahantsika amin'ny New Vegas ireny. Izy mianada ireto zany vahintsika amin'ny ity alina ity tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao nareo mianada. Avy hatrany angamba taleha dia afaka hoentinao ampahafantarina ny mpijerantsika hoe inona avy no hita sy no atao anatin'izany hoe Madagascar Film Festival ISSM Award izany andiany faharoa ihany koa ity zany hoe inona zany mety ampiavaka azy raha oharina amin'ny tamin'ny andiany voalohany. Faly miarabanao Irène, faly miaraba ihany koa tsika rehetra manaraka ny télévision malagasy izao arivo izao. Io festival Madagascar festival ISSM Award andiany faharoa io dia tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 13 aogositra ho avy izao. Izany hoe manomboka rampitso ka hatramin'ny alahady io dia atao ao amin'ny Avorianosy atao ambadikato izany dia entanina isika mpanao sarimihetsika rehetra ny olona rehetra entanina fa andro ray io ho atsika mpanao sarimihetsika ho an'ny malagasy rehetra ihany koa moa zany le izy ho tanterahanao mandritra ny efatrandro. Ny programa ao anatin'izy io zany ny fanokafana rapitso manomboka amin'ny 3 ora ny fanokafana misy trano eva ao misy stand zany ao misy ho an'ireo mpanao sarimihetsika malagasy misy ihany koa ao ho an'ny fampiana école ho an'ny audiovisuel mandray anjara ao ihany koa ny mpiara-miombonantoka dia mandray anjara ao ihany koa ny centre malagasy du cinéma dia ao anatin'izay ihany koa misy ao ny labyrinthe izay ataon'ireo mpamokatra sarimihetsika ihany koa izany hoe misy trano efa maromaro ao zany dia ao aorianan'izay mandeha ny vizitin'io stand io dia ao aorianan'io andeha ho resahanao ihany koa hoe iza ireo sarimihetsika ny faninana ka handray anjara amin'ny fifaninanana fakany mandritra ny efatrandro eo. Izany hoe izany sarimihetsika ataoko hoe tsara indrindra voasafidin'ireo mpikarakara voasafidin'ireo mpitsara
handray anjara amin'ny fifaninanana farany. Dia ho hitantsika eo ihany koa misy fandefasana sarymihetsika ihany koa ho hita ao amin'ny andro voalohany. Dia ny fanokafana moa mazava ho azy dia ny andro faharoa misy table ronde izay arahantsika amin'ireo pesehatra ao anatin'ny sarymihetsika maromaro. Misy any amin'ny Alliance Française, misy ihany koa ao amin'ny Cercle Germano Malagasy, misy ihany koa atao amin'ny Avory. Dia entanina atsika rehetra zany ho tonga amin'io 2 Aogositra io. Tsy diso anjara amin'izany ny 2 Aogositra eny Ankatso ho an'ny tanora, ho an'ny mpianatra, ho an'ny rehetra, misy sokatra ho an'ny rehetra zany. Na atao amin'ny Avory io na any Ankatso io na ao amin'ny Alliance Française io na ao amin'ny CGM, misy sokatra ho an'ny rehetra zany io Madagasikara Film Festival ISSM andian'ny faharoa io. Dia entanina zany tsika ho tonga. Ny famaranana moa zany amin'ny 3 Aogositra ao amin'ny Avory ihany koa. Dia ny mampiavaka azy nanontanianao teo ihany Irène, inona ny mampiavaka azy amin'ity zany voalohany misokatra zany ny commission ny ISSM teo amin'ny fikarakarana misokatra tamin'ny mpiara-miombinantoka. Zany hoe nisy mpiara-miombinantoka niara-niasa amin'ny ISSM sy ny commission eo amin'ny fanatanterahana. Dia ao anatin'izay ihany koa ny nampiavaka azy amin'ity koa misy ny soirée anankiroa ho an'ny mpilalao dia misy soirée koa B2B ho an'ireo mpamokatra sarymihetsika. Izay zany anatin'ny mampiavaka azy. Ny antom-pisiany ivotoeran'ny sarymihetsika sy sarymiaina malagasy moa zany mampiroborobo ireo mpamokatra, ireo mpisehatra dia manampy izy ireo amin'izay activité rehetra ataon'izay. Dia anatin'izay no anaovana an'io festival io, amoahana ny talenta malagasy, amoahana ny sarymihetsika malagasy. Dia manintana hoe ndaotsika ho any tongava daholo dia maniry ny fahatongavan'ny rehetra izahay eto. Inona no mety hoe karazana sivana, masotsivana hitsarana ireo sarymihetsika manao an'izay fifaninanana izay, misy firy izy ireo dia mety hitondra inona ho an'ny tontolon'ny sarymihetsika sy ny sarymiaina ny fisian'ny festival? Eny tompoko, tena misy masotsivana ary tena izay teknisianina manampahaizana ao anatin'ny sarymiaina noho ny tsara ireo sarymiaina nandray anjara. Eto moa zany tsara ho marina fa nisy sarymihetsika 420 no nandray anjara, 430 azafady, 430 no nandray anjara tamin'ny ity andiany faharoa ity, izay 20 izy tamin'ny andiany voalohany. Zany hoe narisika ny mpamokatra zany ny faninana tao anatiny. Dia ao anatin'izay ny prix ho azon'ireo mpifaninana zany ho an'ny voalohany sady azo trophée. Tamin'ny herintaona mantsy trophée ihany ny azony fa izy amin'ity zany ataonay surprise ilay izy fa azo an'ilay trophée izy dia mbola misy surprise anankiroa zany ambon'io trophée io ho an'izay mahazo voalohany sy ireo izay mahazo faharoa. Zany hoe ny catégorie tsirairay misy catégorie anankidimy zany izy ao, ny animation zany hoe ny ireo mpanatotosa ny sarymiaina, dia misy ihany koa ny catégorie documentaire long métrage, dia misy ny court métrage, misy ihany koa ny fiction long métrage, dia misy ny fiction court métrage. Dia ireo ny voalohany sy faharoa zany ho amena loka sady mahazo trophée, dia misy loka surprise izay anatin'ny fanirian'ireo mpamokatra ireo zany dia ho atolotra amin'io. Tsy ho tenena ilay satria surprise dia fa ho an'ireo izay hifaninana farany zany ho resana ihany amin'ny andro fanokafana hoe iza daholo ireo hifaninana farany manoloana ny fifaninanana ataon'ny rehetra iny zany. Fa ireo sarymihetsika na sarymiaina ao anatin'izay mifaninana izay ve taleha efa nandeha tamina fahitalavitra na ohatran'ireny hoe amin'ny Novegas ireny na efa amidy eny an-tsena eny ihany koa? Ny sarymihetsika misy sarymihetsika efa nivoaka, misy ihany koa ny mbola tsy nivoaka ny faninana ao. Dia fa izy ny sarymihetsika nivoaka ny taona 2024 sy 2024 natokana ho an'izay zany io nyity andiany faharoa ity. Mazava izay. Rapoaka nisan'ny mpamokatra sarymihetsika malaza eto Madagasikara, maro ny sarymihetsika izay efa nivokarinao.
manahoana ny tontolon'ny famokarana sarimihetsika amin'izao fotoana izao inona ny tena olanareo ao mba afaka fantarina ihany koa ve hoe mety mahatratra any amin'ny otrinina any ny mamokatra sarimihetsika iray na hoe reny karazana tantara mitoy ireny ihany koa. Miarabanao ireny dia miarabany vahoaka malagasy manaraka ny zao vaovao zao. Maromaro ilay fanontaniana fa alefako tsikelikely. Efa maromaro ihany ny vokatra novokarina mafimafy. Eto amintsika aloha mbola mafimafy satria indrindra eo amin'ny fitadiavana plateau eto Madagasikara zany. Raha ohatra ka manana tantara ianao anatina tribonaly somary sarosarotra vao azo le procédure be zany. Zay ngamba no angatahanay amin'zareo hoe mba amiraina reny zavatra reny mba ahafahan'ny mpamokatra hoe mahita an'le réalité tsara anatin'ny sarimihetsika. Dia manarak'izay le mamokatra sarimihetsika samy manana ny budgetany. Raha manao horonan-tsary anankiray long métrage ataontsika hoe manodidididina ny 50 millions d'ariary eo ngamba manatanteraka an'izay. Dia ny etaentanay mba misy an'le retour à l'investissement zany mba mangataka hoe misy salle de cinéma tena salle de cinéma andefasana ny film gasy fotsiny eto amin'ny tanàna zany. Mba ahafahanay mamerina le investissement nataonay dia ahafahanay indray mamokatra zavatra hafa indray après. Zay angambana. Manahoana ny ady amin'ny osika amin'izao? Sarosarotra ny ady amin'ny osika. Io ny antsoina ny fitondram-panjakana nampy anay satria betsaka be ny osika amin'izao fotoana. Efa misy ihany ny ezaka fa mbola tsy ampy. Fa irina mba ho andamosinay zareo hiady amin'izay osika izay. Manahoana kosa indray ny fahaiza-manaontsika eo amin'izay tontolon'ny sarimihetsika izay indrindra ho an'ireo mpilalao efa azo lazaina hoe matianina ve isika malagasy inona no mety hoe sakana ihany koa na olana inona tokony ampiana amin'izay fahaizana milalao sarimihetsika izay. Ny fahitako anazy manokana efa betsaka ny ankizy manan-talenta itsika gasy anatin'ny filalaovana sarimihetsika. Mety tsy ampy kely ny ampiana kely ny resaka formation fa efa hitako hoe manan-talenta ny gasy raha milalao sarimihetsika. Dia ny zavatra tiako apetraka koa mba jerena le ankizy mpilalao sarimihetsika ireo indrindrandrindra rehefa melehibe na reny olona lehibe ireny hoe ahoana no mba mety ho retiretiny reny na ahoana fa mety hoe tapitra eo le sarimihetsika lalaoviny dia vita eo ny avenirany ve sa ahoana tsy fantako. Dia atsipiko amin'ny zareo amin'ny fitondram-panjakana koa amin'izay. Izany hoe ny ao anivon'ny sarimihetsika ve tsy mbola misitraka n'ireny fisotrondronono ohatry ny omida reny? Hatreto mbola tsy misy. Ohatrany efa naheno ako misy vinavina ataony zareo fa miainga avy any amin'izareo ngamba n'izany ny fanatanterahana an'izay. Ny sarimihetsika no ahafahana mampiroborobo ny kolotsaina amina firenena anankiray. Dia tokony ho tohanana zany ny sarimihetsika indrindrandrindra ny sarimihetsika malagasy eto amin'ny firenentsika dia mila fanohanana ny rehetrarehetra ny malagasy rehetra zany no mila mifanohana mba hampiroborobo ny sarimihetsika malagasy mba mila makafian'ny vokatra malagasy. Dia angasirana feno ary ianareo mianadahy ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao dia mirarisoanareo eo anivon'izay ivotoerany sarimihetsika sy sarimiana malagasy izay. Pejiny politika vetivety no izantsika ny fampahalalam-baovao taorian'ny tany amin'ny distrika ny Amboasaratsimo dia tafajoro ihany koa ao amin'ny distrika ny Tsiombe any amin'ny faritra Androy ny fikambanana VFM na ny vovonana fiavozan'ny Madagasikara. Fikambanana izay mikendry hitondra fampandrosoana eny fotony ny solombavambahoaka Tolia Bernard no mitarika ny VFM ao Tsiombe. Zafimariny André sy Joa Marcelin TVM any an-toerana. Tafapetraka amin'ny fomba ofisialy ato amin'ny distrika ny Tsiombe
ny vovonany fihavaozan'ny Madagasikara izay natsangan'ireo député 70 ao amin'ny antenimeram-pirenena. Tonga nanotra izany aty antoerana ny député voafidy ao amin'ny distrikana Amboasary Atsimo, ny député voafidy ao amin'ny distrikany Bekily, ny député voafidy ao amin'ny distrikany Betioky ary ny député voafidy ao amin'ny distrikana Ampanihy. No sady filohalefitry ny antenimeram-pirenena fa tany Toliara no sekretera jeneraly ny vovonana fihavaozan'ny Madagasikara. Lafa natsangany VFM vovonany fihavaozan'ny Madagasikara tsy ho ahinay député toy fa asa fanampea ezaky fanomezan-tana fiaraha-miasa atolotsy ho ahy zao fitondram-bijoro zao. Izay tena marina tipikamba aminao afaky mpanao politiky afaky tsy mpanao politiky satria tsy antoko politiky fa fikambana ka kilandaty zany afaky militsy mamborao. Lafa tao olom-pirenena volona amizay fifanampea amin'ny resaky fampandrosoana zay tompony andraikitsy samby afaky militsy mamborao. Natolotra an'Andriamatoa Tolia Bernard, député voafidy ao amin'ny distrikany Tsiombe, ny taratasy manendry azy ho mpandrindra eo anivo ny distrikany Tsiombe ny vovonany fihavaozan'ny Madagasikara izay vovonana manohana ny fitondrana ny fanavaozana. Ary ny amarantsika ny fampalalam-baovao ireo maresaka ny velany any Korea Atsimo efa mampiasa ny IA na ny intelligence artificielle ireny olona pahitany hoavy na antsointsika hoe voyant na voyante ireny. Andanin'izay efa lasa lavitra ihany koa ny teknôlôjia sy ny fampiasana IA ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana. Mikasika ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine dia mbola mitohy ny ady hatramin'izao ka lasibatra amin'ny vakoka toy ireo boky sarobidy tsy fahita firy intsony maneran-tany noho ny fipoahana bomba. Voarantsika indray miaraka ireo maresaka any ivelandreo miaraka amin'ny Noro Sorandriamanana. Un immense panache de fumée à une cinquantaine de kilomètres de Moscou. 10 kilometatra mialan'i Moscou, mijoalajoala ny setroka vokatry ny daroka bomba ifanaovany Russie sy Ukraine. Miamafy ny fanafiana, indrindra amin'ireo foto-drafitrasa ara-toekarena izay lasibra tamin'ny firehetana. Manodidina ny 20 no voakasika nanomboka tamin'ny tapaka ny volana Jolay. Maro ireo sivily no namony ainy. Anisan'izany ny trano lehibe fivarotana antserasera Rosiana Wildberries. Anakorontana ny sehatra ara-toekareny Russie ny paikady apetraky Ukraine. Tao Donetsk, voakasika ny fanafiana Ukrainiana ny toeram-pivarotana iray. Ho valin'izay kosa dia trano fivarotam-boky lehibe iray no voadaroka bomba tao Kiev ary tsy azo navotana intsony ireo boky no tehirizina tao anatiny. Il ne reste plus rien. Plus rien. On ne faisait que vendre des livres. Des livres. Nous avions une grande librairie d'environ 200 mètres carrés. Nanana trano boky lehibe iray ity ramatoa ity. Sahabo eo amin'ny 200 metatra toradro. Boky sarobidy maro ary tsy fahita firy intsony ireo izay mirakitra tantara talohan'ny révolution. Manoloana izany dia mampitandrina ny firenena mikambana satria mitombo hatrany ny isan'ireo sivily maty sy naratra. L'Ukraine est confrontée à un déficit d'intercepteurs américains patriotes, les seuls en capacité de contrer les missiles russes les plus performants. Ao amin'ny fokotany iray avaratra tsinanany renivohitra Séoul, Korea Atsimo, mbola misy ireo mpilaza ny hoavy mampiasa fomba nentin-drazana hamantarana ny vintana sy ny hoavy. Anisan'izany Song Ho-sun, 40 taona, manana olana ara-pahitana ny tenany, saingy tsy sakana ho an'ny asany. Anisan'ireo mpilaza ny hoavy sisa tavela izy. Amin'ny alalan'ny tetiandro amin'ny soratra braille no iasany amin'ny famakafakana ny vintana. Mihaino sy manome fotoana ireo olona manantona azy ihany koa izy. Efa vitsy ny olona mitandrina ity fomban-drazana iray ity eto Séoul, manany amin'ny fihenan'ny isan'ireo olona mbola manao ity asa ity ilay mpilaza ny hoavy. Na izany aza, tsy ny famakina ny hoavy ihany no ataony. Milaza izy fa efa nanampiolona tao anatiny fotoan-tsarotra ihany koa. Fa mampiasa ny teknôlôjia vaovao amin'ny fizahana ny hoavy ireo lazaina hoe voyant na voyante, fomba vaovao izay manova tsikelikely ny fomba fahitan'ny olona ny faminaniana
eo anelanela ny fomba nentin-drazana sy ny fivoarany teknôlôjia. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany, misaotra ny ekipa niarana natontosa ihany koa raha mpitsondray mirary soary tompo klasy tompoky vavy.